sy kolontsaina. baiboly sy kolontsaina, fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa atolotry ny Mpankafy Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina toko 2:9. baiboly sy kolontsaina. baiboly sy kolontsaina. amin'ny endrika sarika toy ny masoandro mibalika no iarabanantsika. Tsy haivina trano moa fa ny fandaharana baiboly sy kolontsaina no arahintsika amin'izao ankehitriny izao. Ahenontsika tantara izay maneho trangam-piainana andavanandro, fomba mampanao malagasy ary zava-misy ao anatin'ny fiarahamonina. Kanefa mandray ny fahamarinana isika izay ambaran'ny baiboly manoloana izany amin'ny maha kristianina antsika. Tantara vaovao indray no atolotry ny mpankafy Kristy anio ho fampisaintsaina sy andraisana lesona ahafahantsika miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mba isika neny toa an'i Davida ilay ny tenan'Andriamanitra hoe izao nahita an'i Davida zanak' Jese, lehilahy araka ny foko izay hanao ny sitrapoko rehetra. Asan'ny apôstôly toko 7:20 ny 2:20 tapany farany. dia tsy ho lava resaka ary tsy ho lava tary fa indro atolotry ny mpankafy Kristy, ilay tantara izay efa niandrasanao fatratra. Koa ianao am-pifaliana ary aza dinoina ny mandray ny lesona ao aorian'ny tantara. Efa ao daholo ve ny mpianakavy? Manarafinaritra ary tena tsaino. Mahafaly ny mpankafy Kristy manolotra ho anareo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Satria efa nekeko. Satria efa nekeko. ireto avy no anomeaina ny tantara. Valerira Zanajatovo no Vero, Sylvain Razavondrafara no Rivadiny, Nirina Lalao Estera no Renirivo, Fitiavana Rasolarajao no Rainy, Iary Lalan Kristy no Chantal, ary Joyo Asanadriavo no Rayane. Riva, mitoejaza. Ahoana tsara? Iza ndray? Otry, ianao fa iza indray? Ahoana koa ary izany fanontanianao izany? Ianao ne mivadiko e. Aiza nalalako izay ataonao ato an-trano ato? Za olona mandeha lava tsy mipetraka trano fa miasa foana. Andray Rivo, izany mba vavanao. Tsy antanina andrenao rehefa tsy matoky ianao e. Inona ny idirandreniko amin'izany e? Ngara mipetraka mifanao ambony sy ambany ato tsika dia ho fatany daholo izay ataonao rehetra ato. Rivo mba sy tiako kosa aloha izany fomba fisainanao izany a. Ka na tianao na tsy tianao raha ngady izany no izy a. Dia ferinao izany fa tsy zanakao dia zazakibiko ty. Zay fotsiny ny ahy e. Ny ahy rehefa izay dia izay. Sady aiza moa nalalako an'izany na zany indray na iza. Ary arosoy amin'izay ilay sakafo fa ela be fa tsy za efa sady reraka ny noana mbola resaka mandreraka ihany ny tantarainao eo. Andray Rivo, ny an'olona izany miteo jazz izany fa soavana fa ianao teto fahoriana. Ary aza manao ranomasy manetsika kely koa ianao ry Vero fa tsy arosoy ilay sakafo raha misy eo sa tsisy eo mankandea e. Vao hery taona ve nahavitana amin'ny maratsika Rivo dia izao satany tsy fatok isanao ah.
fa nga dia tena irony vehivavy maditra be ireny ny fahitanao ahy e. Ohatrotrany a. Mba olona matahotra an'Andriamanitra ihany fa sa dia atao an'izany e. Tsy mahalala e. Olona motina kely sy mivavaka tokoa no nanalako anao taloha. Fa zao efa niova kosa ny toetranao rehefa tena nivady tsika. Fa iny ety amiko moa izany no efa no mahatonga anao mitsaratsara ohatr'izany e. Ela be ranga zany fa haroso le hanina raha hohanina fa rehefa tsy haroso dia ario a. Sao dia ianao kosa no mana-dio teny e. Tsy ianao ve izao no tena miova? Miova ahoana e? Tsy izao mihitsy ange nalalaka anao hatramin'izay e. Fa ohatrany ahoana? Sa mody fiatsaram-bela tsy daholo izany ireny vavaka sy manao sampandrena hatramin'izay. Faravara ny fiangonana aza moa efa tsy hitanao trano hatramin'izaoko. Za risa no mandeha mivavaka. Mangino eo vavanty. Ataovy mipetsopetsony eo ihany io ahitanao kely azy. Mamalala marana ane za rehefa aza dia ataonao an'izany e. Za ndray mody mba hianarana tsaratsaraina kely tsy. Nga rehefa mba mody alefako mivavaka dia manara ropaty eo. Mody hoe ndeha hivavaka nefa hijery lehilahy no ale ihany. Fa inona mihitsy ny tena olanao amiko e. Tsy misy e. Aza pitsaliana toy izao fa tsy ovino nankeny nangalanao vady e. Angaraka mbo tsisy ray aman-dreny dia ataonao an'izao. Rehefa manao ny tsy mety tsy maintsy atao an'izao e. Zao ny sahazanao. Dia endahana indray ne mitady-bolana any amindreny koa any e. Dia ataovy indray izay tsy hitiavany ahy. Nefa tady dio a. Fa za zana ny foana. Tsy maintsy ho arovany. Mazava. Tena tsy raro mihitsy izay nataonao izany riva. Tena efa diso tafa oatra loatra mihitsy. Vero a. Andray anaka. Fa nanino ty tarehanao toa mangana be? Tsy maninareo ry mama fa aza matahotra ianao a. Vero a. Zany edy zazakely ka hanafenanao ny setroka sy ny tomany. Tenenao amikaingana. Nanino tarehanao mangana be io a? Mama, tsy maninona ho aza fa mama koa. Fantako anefa ny vonoan-drivo tao indray ianao e. Eniko tany ambony daholo anie ireny tabatabana tao ireny. Tsy mety amin'izao tsony efa tsy maintsy teneniko iny androany. Oka izao mama fa lazainy fa mitady-bolana indray izahay e. Tsisy an'izany Vero a. Nga vonoana tahaka an'izao no nakananao vady. Sady miditry mihitsy ny andry. Rivo, avy aty ianao. Ahoana e, fa misy ina ry mama? Fa ino ty ataonao ty a? Nataonao ina indray Vero? Manontany anao ne za e. Sy leo be ary mama. Manoatra no io indray ny zanakao fa tsy za. Io veranga no arovana sanandro sanandro eo ka labe tato-bolana io. Dray Rivo, fa ino ty lazainao? Ka be voka hono ny anaoko. Za ve tsy ahagaga? Andray, zany Vero. Andray zany hafaliko e. Nanjavy kely ihany aiza rainareo teo. Fa tsy azoko aminao Rivo dia sao inona ny olanao amin'izany raha be voka izy. Fahasoavana ane zany Rivo e. Fahasoavana. Aiza no alalanao izay rainy andro mama. Eo ianao falifaly eo. Hitaiza zanabaratra nga. Marena kely vavanao Rivo a. Or mama, dia sahanao ve mametaka? Tediavinao izy indray no zaza io. Tsy ianao? Asa. Aiza nalalako e. Sady aleo koa andefa be sermonina menakavynareo ato. Ay, iny eny ny rainao. Oranga, avy ianao aty. Mba teneniko kely any izy zanakao efa tena tsy laitra tenenina tsony ka. Fa misy inona e? Mandreraka rainy a. Be voky Vero, lazainy fa tsy izy indray ny rainy. Zany ve dia mba mety aminao? Fa ahoana izany ataony lazany Rivo a? Io koa ianao ry dada fa tonga dia hiaroarana io ao a. Ary andeha hoaiza aloha ela iny e? Avy aloha aty. Aleo andefa tsisy mahasoa atsony koa ato e. Sady efa nasolonareo anikala Vero io a. Dia tezao tsara ny anareo io. Mijanona aloha se fa tsy mety izao e. Amby aloha. Rivo. Sy mba ianao ry Vero a. Fa oaiza ianao e. Azy ilaozanao reo ndray aman-dreninao dia eo ianao. mijanona moa e. Mianaka.
Tsanoana moa mba ihany ianao e manao ranomasy manetsy kely ka Rifo pe tsara vela tsy pahamitaka ary aza zakananao ny lalako e Asa mandeha moa e tarana kievy enao e pamitaka ataoko asa izany ty sazy ty aloha andefa tsy mela any Rifo zay anaovanao azy any zanakao io fa iny ty ataonao ty rivo fa hoaiza ianao e lozanao hoe zy zanak'olona eo lasa e zay fa velominareo angamo io zanak'olona fa tsy zanakareo indray rivo 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 o rivo Rivo mifery anao hainao ditran'izay olona zany Mama tsy takontsony ty sy atao e dia sandry fenandao atako izao e mangina anaka mangina kivero aza mirarahana intsony zay mbola ray aman-dreninao eto mangina izany zanako izany zay eto mbola ray aman-dreninao mangina ny zanako misaotra ary mama tsy nanariana dia ka mbo tako izao asa aza matahotra ianao ry very fa ataony mivady tsara karakara ny zanakay no adala nandao anao ary tsy miveriny etsony iny sady tsy manan-janaka n'intsony marina mihitsy izany anaka ninay rehefa nanary anay toy izao dia any zay dia vady aman-janaka ve dia ilaozana tahaka izao tsy mety aminay zany ka aleo izy andeha any rehefa izay ny sitrapony misaotra nareo tasy mama tena mahatsiary sambatra mananareo ray aman-dreniko e tena tsy nisalasala sy ny tianareo e nandray taony zanakareo teraka somatsara ihany aty tena misaotra anao tompo fa na dia teo aza ny fasahirana anay telo mianaka dada sy mamy izany dia tsy namelana irery Andriamanitra manomboka eto dia tsy maintsy mitady asa amin'izay mba fanampiako azy ireo fa tena efa betsaka ny vitany tamiko direry vero mamy mandroso manahoanareo mianaka ato izy raha ianina kely tsisa toy izy salama tsara sary mama fa misaotra dia dada koa izany natao ohatry ny tsoa zanak'ilay rivo mihitsy fiety ny savokeliko fa tsy antsay mahafatifaty ery zato izy antsay tsy eringeny ny orony tena irivona vela mihitsy ty sazy ty izany ny tena hoe natao ohatry ny tsoa zanany ry vero nefa dia nilozana tsy nekeny mihitsy fa raha izay nifasanako tany amin'ny sisiny tany ony izany maharay adalana iny azafady anaka fa ohatry ny hoe nanao izay nampalahelo anao sendran'izay zanaka maditra mosaika tsy manahirana mama zahara ny tena misaotra anareo mivady nandray fa raha tsy tenareo dia asa fotsiny ny hafarako tsy fianakaviana tsinotsinona aoka izay anaka izay eto efa ray aman-dreninao ko tsy ampianonga ny fitiavanay ianao tena ampy ka ary manaotra noho ny zanaka tena hoe naterak'areo mivady mihitsy aza fa izao ry mama aleo za mba hitady asa amin'izay nampiana ny fidiram-bolantsika fa tena sahirana dia sahirana mihitsy ny asika dray hiasa ho aiza sahady tianao izay nga efa niteny anao hoe tsy vitanay intsony ny mamelona anao sa ahoana rainy za mihitsy inona mamaky anao hiasandry vero raha ihany na tezaina tsara fa mbola tsy dia atao hoe sahirana be manao hoana ny asika ato mbola mahana ny ampy ihany tsiry dada sy mama dia za tokony hanampinareo indray ve no lasa ho ampianareo tako izao ka zao ny izy ry vero rehefa mbola tsy mitaraina aminao izay mivady dia zao tsara aloha ny zazakely ho lehibe hoeto ihany izany
Zany mihitsy anaka. Za ve moa aresy doika anareo mivady eto e. Fady aleoko mangina fotsiny. Mba menatra aina any ery dada sy mamy e. Ie, tsy endriva izany tendrainareo zany. Tezao tsara ny zaza tezay. Azondry zany. Tena samy mihitsy. Dia mbola mamerina fisaorana ho anareo mivady hatrany ary dada sy mama. Tsisy tokony isaoranao zany anaka. Samba ny teo amin'ny fianako nahitana izany hoe rafozana tena nandray ofinanto toy ny zanaka izany. Na zanaka ateraka aza ve atao ohatr'izao. Tsisy mahory eto fa dia tena ampy tsara ny fitiavany sareo ahy. Tsy nahatsiaro kamoto mihitsy hatreto fa tena manana ray aman-dreny manana ny sareo e. Dia noho ny ditrandriva nahatonga ny sareo ny karakara tahaka izao e. Izy mivady raha teo tsy manan-janaka afa-tsy rivo. Mba aiza renao izay rivo e. Dia sahinao tanteraka ve nandao any mianaka tahaka izao. Fa na dia ireo ray aman-drenao koa aza. Na dia antsao tariby iray aza tsy mba nataonao akory hatramin'izao. Na dia nanontany ny fahasalamandreo ray aman-drenao fotsiny aza. Tena olona hafahafa mihitsy raha ianao ka. Sasany tokoa ilay hoe ny zanaka no mahafony ray aman-dreny. Fa ny ray aman-dreny tsy mahavoa zanaka. Rainy lasa ho any saiko e. Hoe manahoana izay reniny a? Inona indray zato mahalasa sainanao? Maninona moa raha mba hitadiavantsika vady any vero e. Dia izao ve izy dia ho toka tena tahaka izao sahady? Hitadiavana vady? Eny e, marina tokoa izany eritreritra ao izany ka. Sady ny zanantsika raha teo ty efa tsy hita-poboka atsoniko. Na dia antso iray aza mbola tsy nataony hatramin'izao. Zaza daly iny tsy manan-janaka ny intsony arainy a. Efa nafokatra maty raha izay irivo. Telo taona tokoa izao izay no nandehanany a. Ray anina kely azy ty efa hianatra. Ka zany izy. Mbola mba atao hoe zanaka ihany ve mifiantso an'izany ho ianao? Dia vita mihitsy ny nandao antsika senao. Nanary mivady aman-janany koa etsy an-daniny. Tena lalina mihitsy aloha tia nafitsony e. Tena izao vao tsapako fa mbola tsy ampy famatorana loatra nefa maika roso amin'ny fanambadiana fotsiny raha irivo. Tsisy tsy ampy famatorana izany raha ngatia. Nga izy ny terena sa mbola tsy ampy taona ka hoe tsy ampy famatorana. Olona efa handray 30 taona vao niroso teo amin'ny fanambadianako aiza amin'izany tsy ampy famatorana. Mbola te hileba loatra amin'ny fiainana ianao ka tsy te ho fehezin'ny vehivavy. Miadaladala fotsiny ihany tsy hita hatramin'izao. Zanak'olona endrikely sy mivavaka ito rangako atao ohatran'izao. Tena vao fitaka mihitsy vero e. Ary na zaza ohatra ny menatra eo amin'ny masony vero fa tsy atao masony e. Isika isanao raha teo olona samy manana anjara lehibe ao am-piangonana fa tsy hoe mivavabavapoana akory. Okizay raha matoa. Tena makarary fo sady makarary andoha mihitsy izany nataon'ilay zalahy iny zaniko. Manala baraka ray aman-dreny. Nienatra amin'ny tany mamonina sy mipiara-mivavaka sy ny sampana moa dia efa asa fotsiny. Tsisy izay tsy manontany aho hoe nakaiza rivo hoe fa lasa izy fa toa tsy tonga mivory sy mivavaka tsony. Tsy hitako tsony izay ho avaly e. Ny adalan'ny hafa no mehezana fa ny any tena tafindambe. Koa hitako sendran'izay zaza daly tsika rainy a. Marina e. Mampisitro belona mihitsy ny raha nataony zanaka ao lahy iny ka. Dia ahoana aloha ny eritreritra ao amin'ilay tengo teo fa lasa mihitatra koa ilay resakako. Marina very raha anaiky anambady eo tsony raha matoa. Nahoana izy ny tsy anaiky e. Mba miezaka manambitamby eto tsika aloha.
Sady ilay zaza koa ny mampalahelo rainy. Mila ray io fa tsy ho vita nijerena fotsiny takizao. Dia iza ro ianao no olona kavady any vereo ka? Iza efa manan-janaka ray mba efa nieritreretinao daholo ve zany? Ianao koa tia izany. Mivody tsy bika aza manatandrifiko ahoana izy ny tsy ahazo izay ho tandrify azy. Ka irivo zanantsika ary ve tsy anjara tandrify ny matoa nisaraka tamin'ny takizao ianao ka? Ny zanako nefa maivan-doha tsy misy ilavana azy, manome zara ho an'ny sasany fotsiny. Tovovavy kely ohatr'izao dia ariana. Salana nahaka an'iza loatra ko. Iza indray no nahaka azy eo? Ianao mihitsy ny sao dia nedaladala tany taloha ka nataonao ihany ny ataony zanakao. Iza koa mahalala an'izay tantaranao fahiny tamy moa? Mareny eo rainy fa tsy. Eo koa ianao dia amoaka ny lasa eo indray a. Eny ariko. Vero Vero. Ahoana izay ry mama? Efa lasa nianatra nga kira ianona kely teo? Ie, efa lasa nianatra izy ka. Ay, ka avy kely ianao aloha resahana israinao ary. Ina re? Io rainy tonga dia eto ny resaka. Enao koa. Fa ino zato resaka ho resahanareo azo ary dada sy mama? Fa atao loasanareo mifanilika fotsiny. Tsy izany anie anaka fa zao hoe rehefa nandinika ho azy izay sarainao dia aleo ianao manambady. Ahoana tsara hoe ry mama? Tsy vitanareo tsonga ny fiainana asiray anona keliny dia asainao anambady a? Tsy dia tsy anaka. Tsy any mihitsy ny olana. Ka inona raha mahatonga anareo mitena izany amiko e? Izany ireny mba efa nitenanareo hoe aloha izany mba hitady asa e. Amin'izay mba hisy fidiram-bola kely fanampiana antsika ato. Milamina tsara aloha ianao ry Vero a. Tsy tezahany loatra anie ny antony mahatonga ana hiteny aminao hoe aleo ianao manambady f'izao e. Tsy ry mama, na inona lasanareo sy hitady amiko eo a, dia tsy hanambady izany intsony a. Efa ampiara ianona kely. Aza dia tia teny ianao anaka fa mba jereo ihany koa no avy ny ray anina. Mila ray anie iny zaza iny e. Fa tsy vita amin'izao fotsiny. Tsy ho vitanao rery izany io. Ka izy nga moa aminareo tsisy rainy ka? Iza izay rainy eo e. Ray adalam-panaritaranaka. Rainy foana inona dia efa nanary azy e. Ary tsy ho verin'izay tsy ho zanaka renao fihinanao fihina. Ka riva efa tsy hita popoka ve ny andrasanao ery Vero a? Enao anie mbola tanora tsara fa tsy hoe efa antitra be ka tsy azo vaditsony e. Aza tia tena anaka. Mba jereo ihany no avy ny ray anina e. Tsiry dada sy mama. Aza terenareo anambady izany ahy e. Rehefa tsy velonareo intsony izay mianaka dia aleo izay andeha sady efa betsaka koa nge vitanareo taminay e. Vero a. Izay ny mbola tsy nandroakanao sady tsy androakanao izany mihitsy e. Tianay mba hanana ho afo mamiratra ianao. Dia hijanona ho tokan-tena ohatr'izao sahady ve nefa mbola roviana no antitra. Ka mety amiko izao dada sy mama fa aza misahirana nareo a. Mba eritrereto ihany anaka fa tsy dia hoe tsy fitiavananao akory izany raha miteny an'izany izay mivady a. Izany anaka. Izay nitavatavantsika teto aloha fa dia vonjeo ny sakafo fa sao tara ny nahandro e. Onoana eo raha ianona kely rehefa mirava avy mianatra ko. Eny ary ery dada sy mama. Neny tonga e. Efa tonga avy nianatra ny zanako. Eny ry neny Ao aza aloha hoe sorony neny ny tablety e. Ndana makana kely tsy fareraka ianao e. Mbola tsy akaina aloha ry neny fa mbola misy zavatra kely mba antaniko anao a. Ahoana izay ry zanako neny? Hitany neny moa fa efa vita iny ny fetiny reny. Ho avy indray hono ny fetiny dada
dia manao fanomezana ohatran'ilay natao nomena ny neny, dia hoe mba nomena ny dada hono ilay izy. Ary toa tsy tatrakory ny mamaly. Ve izany e. Ny tiako anontaniana ingezany ry neny dia hoe aiza izany ilay dada omeko an'izay fanomezana izay e. Raha hoe ho avy ny fetiny iray ka izay neny dia efa afaka omena ho an'izany e. Neny koa raha izany mety e. Neny ve dia ho data fa mba aiza tokory neny ny datako a. Raha mba fantatra mantsy raha enina kely fa lozan'ny dadany isika mianaka e. Neny fa manino izany tsy valiany neny. Ve ianao manontany e. Inona moa ilay fanontanianao teo? Aiza ho azy tena datako sady efa manomboka makamo mihitsy mandeha mianatra. Ny ankizy rehetrarehetra tsenainy ny dadany sy ny neniny daholo. Zareo ny tsy mba misy potsena ohatr'izany fa neny foana na dadabe sy bebe. Ano ny dadanao anaka? Mbola ho hitanao ihany izy fa aza matahotra ianao e. Ka ela loatrako sady izay efa tena malahelo be an'izany dadako izany sady te hita mafy aza hoe ohatran'izy izay. Ohatran'iza moa izy fa tsy ohatranao ihany e. Mitovy be aminao mihitsy. Izany very neny dia maninona ary izany tsy mankaty amintsika mihitsy e. Mbola sahirana re izy a. Izay ela be izay hoe dia mbola sahirana foana e. Izany efa impirina nangataka tamin'i Jesosy hoe ataovy tonga amin'izay ny dadako. Fa inoan'i Jesosy ny vavakao e. Tere dada sy mama nambady mba ho fifaliana ihany kely ony hoe manana dada-piary sy miara-milalao aminy ony e. Tsy vitako ka. Dia iza koa no akafady aho eo nefa e. Koa raha ampijaliana kely na hoe sy tia ahoana. Tsy terika an'izany fitiavana izany intsony ny saiko e. Mafy loatra amiko raha nandao izandrivo arena. Ankafo mieritreritra lahafa dia tsarako daholo ireo teniny marary sy nandao izany ahy e. Nefa so mba misy fahamarinana ihany azy ireny ny teny dada sy mamy ireny. Iray ihany raha teo tsy satra ny manontany izay tena ray. Ary iny ty mahalasa finany an'ity zanako eto fotsiny. Mama koa manaitra ka. Mba mitazatazana eto ary mama. Vero fantatro tsara ny ianao anake. Misy mampiasa ny sainao ao. Mama, vaky mihitsy ny lohako e. Fa maninona ianao e? Tena ianao mama aingana. Efa manomboka tsy hitako intsony izay hafaly andray ihany kely amin'ity izy manontany ny dadany lavity e. Nizay ny ianao. Izay ny anaka tsy manolo bato mafana anao fa fitiavana anao daholo ny nahatonga anay teny andreny hoe aleo anao manambady fa tsy mijanona amin'izao fotsiny. Mama, izany aneka mora lazaina fa sarotra tanterahana e. Inona sarotra tanterahana amin'izany ry Vero a? Moramora moa aminao izany hoe andeha ity olon-kafa izany indray. Mbola tsy mahatatampoka ange ny fitiavana andrivatra neny e. Fa ianao ity verivery dia fa inona mihitsy a? Olona efa nanary anao sady tsy miraharaha izay mahazo anao na maty na velona. Eny fa na dia izay ray aman-dreniny aza na foiny dia mbola izany ihany ny vakianao loha sy andrasanao eto. Mama, ka vadiko foana eny e, sady ray an-janako. Tsy ry Vero a. Niary efa nanary ny taranako ohatr'izao dia tsy izy tsony amiko e. Tsy mazoto amin'izay nanambady izany intsony ny saiko ry mama. Mety amiko foana re izao fa aza misahirana. Eny e, mety aminao tsy mety amin'ny ray anina zanakao. Dia fampanantenana pokaty ohatr'izao foana izany no ataonao an'iny zaza iny isak'izay manontany ny tena rainy izy. Mbola ho avy dady mbola sahirana kely izy e. Tsy ry Vero a. Aza tia teny ianao a. Mba jereo ihany no avin'io zaza io. Mama, ianao ny zanakay foana na handeha hanambady azy e. Sao dia izany koa ary natahoranao. Tadio fa efa niraisinay toy ny zanaka nateraka eny ianao e. Misaotra ary mama ny amin'ny fitiavana ho ahy. Tsy adiniko felifely izao ataonao izao e. Fa aleo hoe andeha hanambady aloha. Aleo hieritreritra kely e. Ny divorce anay raha teo mbola tsy maty. Tena fahotana eo anatrehan'Andriamanitra izany e. Iandry izay divorce eo izany ianao vao hanambady? Tsy maninona ary mama.
na misy divorce na tsisy divorce sariny eny tsy hanambady izany aho. dia rahovina ihany sika arivo mba hiakatra ny an-tanà. ay ho any foana tsika ry Chantal, aza matahotra ianao fa ianao indray habedaniko e. Ka za nefa te hahita ny dadanao sy mamanao e. Sady inona koa moa mamaky andrio any e? Tsy ampiandrivo e ny fitiavako andrio ry Chantal. Indray ariko. Ho ataonao inona fatarina koa ary indray aman-dreniko ry Chantal. Inona mamaky anao amin'izany e? Ka mba tiako ho fantatra ne. Fa mila lamina tsara ny aloha ny amin'izay e. Hitanao fa za efa vita soratra amin'ny kalavero iny, dia tsy maintsy manao divorce vao afaka miroso amin'ny raharatsika. Dia oviana ary ny divorce fa zany efa maika e. Zany anga mety raha tsy misy ny sonian'izany veriverinao izany. Aza matahotra kindry ry Chantal, inona tsy vitany vola e, tsy mahalala ny rivo ve ianao e? Metsika vola fotsiny eo amin'ny fitsarana dia avoaka ny didim-pitsarana hoe divorce ahy e. Dia inona ampiseho antsika ny vero? Indray ary. Zany koa ve tsy risoriso? Ka tsy maintsy miaina amin'izay aloha tsika e. Ianao ve tsy efa te hiadana ry Chantal? Fa dia gaga aminao mihitsy ary riva. Fa inona no nahatonga anao saraka ny vadinao e? Zany ve ky ry Chantal dia tsy azonao mihitsy satria tiako ianao e. Izy raha teo miseho mpivavaka be nefa tsy ohatry mipetsara velantsika tsy tiako e. Aleoko ihany ohatranao. Ianao koa tia izany fa nga ianao niterena hanakavady azy? Tsy niterena ry Chantal fa izy mba ohatry ny hitako hoe endry hitako tany amin'ny korala mantsy satria mba mpivavaka mba pidipiditra am-piangonana ihany mba hainao ihany fa tovolahy dia nihetsiketsika e. Dia raikitra teo. Za nefa mbola te hanao fiainana dia nilozako e. Iza ny heverinao ho taraika aminy eo sady vao nivady kely anie izay ry Chantal dia nilaza fa be voky izy e. Dia ataonao an'izany koa ve za zany? Kosa ry Chantal, tsy ataoko an'izany kosa ianao e. Raha tsy izany ave dia hikarakara ny divorce maika ohatr'izao e. Porofo ny fitiavako andriane zany ry Chantal dia tsy tsapanao mihitsy ve. Fa zao koa ny tena tsy nitiavako azy e. Za le feheziny be dia tena tsy mety amiko mihitsy. Eny e, izy aloha nafinaritra ihany amin'ny ankapobeny sady tsara tarefa. Na dia isotrosotro aza anie dia efa tsy azo atao tao aminay e. Miseho vodim-pinoana be tsy mandamina e. Za koa aloha rehefa mivady eo tika dia tsy ataonao an'izany koa Eny akia. Marina aloha fa raha rotiny izao fahatanrantsika izao e. Saingy mpanjinina ihany koa no avy. Eno Misy farany anie zavatra rehetra atao rivo e. Io koa ndry ry Chantal fa efa hanomboka hifindrany toetra ny vero sahady Tsy rivo misy namako izay ny teny tsy nananatra dia nahatonga saina ny zavatra nilazainy tamiko. Fa ahoana ozy izy? Fa mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Zany ve? Tena za mihitsy ka. Indry koa zany dia be moral fa aloha izany e. Manaraka moa tsika ve tsy mifananatra eo ihany. Vita ihany tiany divorce. Inona koa moa tsy vitany vola e. Zareo amin'ny fitsarana vao raviraviana vola dia efa mangetaeta ny tentany tonga poto izay ny dossier anao dia efa vitany. Divorce tsy nila soniany very fa tonga dia izy hoe vitako karakaraiko. Maraina averanganina biditra azy, arivo le izy dia efa vita. Tsisy herinandro akory ny karakarako azy. Ary aleo amin'izay andeha ho any amin'ny kalavery sy dada sy mama dia ho ampisehoko azy hoe tia ny divorce fa aza mifanarakaraka tsony. Dia izay, tsisy mifampitomanimaniny sy ny fampiatsoatso tody eo fa samy mbola hody ranona ry vero Ary
otra mangina be atao trano ato izany a. Mety mama ihany angamba zao no amin'izao fa hidada sy vero ary nakaiza. Sa efa tsy mipetraka ato intsony iny. Iny ve moa izay tsy efa nanambady e. Tsara raha kokoranga Chantal leo efa manome toky. Aiza sy aiza izy roa vavy raha ampitaha iny. Ary aleo tonga dia hokotrokotrohana amin'ny varavarana fa ela be izany. Odio. Fa iza koa ary sao mandondona amin'ity andro tolakandro be ity. Odio mama. Tsy feo andrifo ve izany? Aleo hoe arangarango eto. Ela be koa izy izany a. Tena izy mihitsy. Zao vao mahatsiaro ray aman-dreny, mahalala ny anarako ianao anio. Aninona ity indray? Nga mbola ray aman-dreninao ihany moa izay? Ny olona any aminay ry mama rehefa mifankahita dia mifampiarahaba. Manahoana ianao? Tsy izany ampianarinao an'izany rivo a. Zanako ene ianao e. Ko ny arahaba tsy vita fa tonga dia wa be ny arabanao anako. Inona indray moa ny atondianao aty aminay aty a? Nga mbola mba fantatrao ihany ny tokony ambaravarako. Sao dia verinao ara fa misy ray aman-dreninao ato? Tsisy mihitsy, arak'izany voalazanao izany. Ka za koa tsy mananjanaka anao e. Ela be izany e. Tia ny atondiako aty dia izay. Inona io? Vakio e, ataoko fa mahay mamaky teny tsara ianao. Divorce? Voilà. Dia vitanao very rivo. Firy taona izay ianao na dia nijerana iray aman-dreny na nijery mivadinao ary tsy nataonao divorce ny aterinao aty atokantranoko aty. Ka nareo ary tiry mama ohatry mivantravatra tsy mampitehijeriko. Amin'ny fomba ahoana moa no amangiko anareo matetika aty? Ka tsy mananjanaka anao tsony koa e. Efa neverina itony ny matiny nandraisanay anao e. Tsy mananjanaka anao tsony izay mivady. Azonao izany. Ary lasa ianao mandeha malalaka amin'ny varavarana. Izay no nandrasako. Misaotra nanome lalana ramatoa. Ary ho avy tsy ho ela koa ny invitation manaraka an'io divorce io fa aiza taitra ianao e. Tsy mila izay invitation anao anakely akory ary. Ny zanako dia ivero ihany, tsy malala izay vadinao alainao any. Tsy manana vinato fa tsy vero izay niraisiko ohatry ny zanako naterako. Tsy ilay masoko ho hita akory izay vady alainao any. Ho alaina vady ny zanak'olona dia ampijaliana dia sarahana koa avy eo. Ka izy koa tsy ho entiko aty fa izay efa manorina fiainatsambatra any ro mama. Ahorony ihany ny fiainatsambatra anao e. Zao na ny zanakao raha tsy fantatrao akory ny naterakao. Fa hono amariny. Ary lasa ianao mandeha. Tsy te hahita ny tavanao na dia iray minitra akory aza. Ka za koa ne tsy te hahita ny tavanao ro mama e, fa mba miandrika eto hijery maso na dia indray mitompo maso amin'ny zanako fotsiny aza. Zanakao? Fa angamo misy zanakao indray aty ka? Mba liana fotsiny aho te hijery hoe tena zanako marina sa tsy e. Rehefa mitovy amiko dia mety ho izy moa, rehefa tsy mitovy amiko dia marina ny ahiahiko. Lehilahy miretirety. Ny lalanao zorona dia vita e. Mbola tsy latsaka iny zaza iny nefa nivatravatra ohatriny iny ny vavanao io hoe tsy zanakako. Lehibe ihany izy tiako hoe zanako zanako, mitovy amiko sa tsy mitovy. Ary aiza manantena ny ahita azy tsony koa e. Ity taratasina divorce ity ny andrasanay dia ampanambadianay very zanakay. Mazava aminao izay. Aisa amin'ny andry an'ity ny antaniny sy ny ankilany. Tonga ny tsitsoro mamba isarahana zany. Lasa amin'izay ianao mandeha mampiakatra ny tambaviko fotsiny eto. Babay maman. Tsisy mamanao tsony koa eo. Efa nanahoana le nalehan'ny latany le resaka divorce iny e. Efa milamina. Draisy. Rivo anety Chantal le. Zay mifanena aminy tonga dia mandrivorivo. Vita somatsara ny divorce. Rovina ny drara. Afaka amiroa izany tsika. Mazava ho azy. Ny any akiry Chantal izay ampanantenaiko andry tsy maintsy tanteraka. Na ozy azy ndry hoe alay voanary volandry rivo dia alaiko e. Dia faly arivo maheno an'izany a. Ka zay ny tanjoko e. Rehefa faly ianao dia faly koa. Fa mba misy fangatahana kely ary rivo a.
Ina nangatandry lazao fa za misalasala. Inona? Fa le revirevinao kosa aloha rivo tsy fanarahantsika. Ka tahakany tsy fanaraka antsony anie zany tsika raha izany. Le rivo dia falifaly ery. Nefa mivolany fotsiny tiavako azy. Tsy saina mihitsiny. Zay rangahy dia nataony hatramin'ny divorce. Nefa dia efa nanambady izao izy. Ataoko tsy manan-koraisina intsony io vao miala amiko. Tsy mahalala ny Chantal angaha. Manataka ny asa fivelomako fa miala tsiny ahy e. Fa inona ny mahavariana anao ry Chantal? Mieritreritra ny vola tatelontsika seria. Zany ndao aloha ny hatateraka ny raharaha no eritreretina e, zany tsy maintsy ho tonga foana. Orainy mba mifoaza kely aloha ianao fa hiresaka aminao ahy e. Fa misy inona e? Tonga teto anie le rivorivon-dozanao iny e. Rivo-doza sa rivo zanatsika e? I rivo e, rivo zanatsika. Keveriko fa cyclone zato lazainaoko. Ny orana tsy avoko cyclone na cyclone. Mbo hainao moa no natongavany teo. Io ny taratasin'ny divorce-n'izy Vero. Io no nateriny teo. Vavy zany nataony anahy zany. Nataoko rokalika koa tsy mananjanaka anao tsony aho a. Ay, tonga teo. Mety mihitsy ny ianao ka. Zany mendrika azy zany. Zaza adala. Dia ahoana amin'izay zany ny atao fa azo ty le divorce. Ndao atsoina aloha Vero kely. Zany ve tsy vita ho azo hatrany karatrinay ve? Ndana tsy ho hainga ny Vero fa tsy. Ory Vero a. Vero, avy ety ianao anaka. Ahoana izay ary dada sy mama? Mipetraha aloha ianao anaka. Zao tiany ny andrasanao. Io vakio tsara. Fa ino ny tiry mama? Divorce. Divorce ahoana? Fa tsy azoko. Divorce anareo sy rivo e. Hoe ahoana tsara? Dia sany mihitsy ve ny saraka amiko? Zany ny olona rehefa tsisy azon-damosina kia. Antrarivo. Dia vitanao ve? Dia ny fahafainao tao anatin'ny fotoana vitsy izany mary azitsika sy ny fotoana nerahantsika hatramin'izay. Tsaro fa ny fitiavaka anao tsy voafahafatao-poko mandrakizay. Vero ianao ve adaly? Mbola zany ihany nirahirainao. Efa miteny ianao fa tsy miova intsony raha izay rivorivonao eo. Ka iray ihany nangery mama nitsangam-batan'ny fitiavanay e. Sady vadiko foana iny. Satria nekeko teo ambony alitara. Vero ianao ty ve dia tsy lairin-dohika mihitsy e. Zay ray aman-dreniny eto efa kivy ny tamin'ny zavatra nataony ianao. Ny ianao mbola vadiko foana iny. Vitako voateo anatrehan'ny alitara. Fa efa izao ny nataony ianao dia mbola zany ihany ny andrasanao. Tsy miverina eo intsony no raha izay rivinao izany. Ary mba hainao moa vava nataony anahy teto. Zany kala Chantal zany no nirahirainy teto amiko teto. Ary mama, na manana ny Chantal izy na manana ny Navaly izy. Tsy ahoako izany e. Vadiko foana iny. Ho tianao ary hijanona ho anao reriany. Mandra-piavy ny fahafatesana. Izany anie ny vady nataony teo ambony alitara ary mama e. Vero mba hainao ihany ny teninay anaka. Tsy hanolo-bato mafana anao anie izay e. Efa andraisinay tony ny zanakay ianao. Fitiavanay anao matoa izany rehetra izany no lazainay anao eto. Sao tsy hanambady izany sony. Ampy ihany fitiavan-drivo. Na dia narenitako sao izay mianaka. Dia tsy hitako intsony izay andresena lahatra anao ry Vero. Marina e. Dia tsisy rarahinao an'iny taraina an'iny zaza iny zany na dia kely akory aza. So dia mba fitiava tena diso tafahoatra loatra e. Andainga lava izao zany ianao hoe any ny dadanao hoe mbola sahirana izy e.
Izay foana izany no ambety teninao ny zaza iny isaka mitady an'izay rainy izy. Sady tsaroviny anaka fa ariva efa tsy mivaky-lony aminareo intsony. Tsy aleo no avinareo sy ray anina sisa no banjinina. Mbola etehitra amin'izay ariva efa tsy hita intsony ve nareo? Tena ny kofin'ilay santaly fotsiny ny volako dia nelany. Mariny ty raha tena mba manana ho raisina intsony. Tena mba enjana koa iny raha vehivavy ka. Mba natoky azy aho hoe izy no nomena ny vola amin'ny fitantanana rehetra manangana trano sy ny karazany. Ataony misoratra tamin'ny anarany daholo kely ireny dia izaho miala amin'izao. Avy eo ka izy efa manambady. Aleo aho hiverina any amin'ny vady aman-janako fa miandry aza izy mianaka. Any izay mivady aman-janako. Tena voatambitamby aho teo anilany. Voakarakara aoka izany. Tsisy nahory ahy mihitsy. Nefa dia sahako ny vady mpanekena. Sahako ny nanitsakitsaka ny tokantranonay. Sahako ny nanao kolikoly nanaovana ny divorce. Tena latsa-panenenana lalina zany ka. Firy taona moa zany izay ilay zanako any rehefa tena ataony kaonty. Tena zanako iny fa zany hoe mody nanao izay lana tamin'ny very fotsiny aka. Tena manenina mafy aho. Tsy haiko izao na mbola tia vero. Tsy haiko na efa makahala any zanako. Dada sy mama moa dia tena tsy tia vovoka intsony. Nefa aleo ranga miverina fa neloko ibabonany mody rariny. Dia tsy handray avy izy ireo. Sady tomba kristianina ihany. Sady raha ny fahatsorany very tena tsy mino aho hoe tsy handray ahy izy ka. Aleo ranga manapa-kevitra. Nefa na ny vola atao fire miverina raha ny ty tena tsy hisy intsony. Tsy maintsy tonga koa nandehanako tongotra azy. Zao zany ilay tonga amin'ny fitenenana hoe mody amin'ny patalohany. Tena mahatsiaro ny tena kotoin'ilay zanakadala ao amin'ny tantaran'ny baiboly azy zany ka. Izao ilay fahoriana mangidy ho an'ny eny. Ny fitiavako aditra no nahatonga an'ireny. Izao ilay alahelo mavesatra ho an'ny dada. Ny raha omita tao taona nako n'ilay lanitra manga. Ankehitriny toa tonga manjary hazavana. Satria ity aho hiveriny indray ilay zanakadala. Tena tonga tia tanàna ihany ana dia tena tsy nanam-bola atao fire aza. Fikirizako aho andeha tongotra satria miretareta loatra atao poko ny fitiavana ny tokantranoko izay nataoko tsinotsinona. Ny fanantenako koa fa mbola handray ihany vady aman-janako no tena nanosika ka. Na dia nandehanako tongotra aza ny lalana lavitra mideza dia tonga soa aty ihany. Ary tena niova be aty tanàna aty izany. Marina. Fa tsy ry very. Tena izy mihitsy tazakio. Tohatry ny misaringobory tamin'izany. Tena rivo mihitsy io e. Dia izao ve sisa ny hafaranao rivo e. Aleo ranga ho tsenaiko any. Ary anaporifoka aminao fa mbola tsy miova ny fitiavako anao rivo a. Rivo. Vero. Rivo fa teza foana ianao. Mifona ry Vera. Tena mifona e. Fa teza foana ho ianao. Maninona sondrenao vao hita. Mifona Vera. Mamela avy ianao e. Mamela anao fa na izany aza teza foana ho ianao. Afaka mampareza ny fanontaniako izany veloha ianao e. Tantara lava be izany ry Vera fa aizany zanatsika. Tena malahelo azy a. Efa fatrapitady anao ihany sanako ao any. Andray. Tia hita azy a. Mbola mety handray avy izy. Fonina nandray anao zay riva.
fonantena trainao amin'ny fo madio tsisy me tsara velatsy fa tena amin'ny fo madio manontolo e. Fa te manjana koa izy misaotra ry Vero, tena mankasitraka anao. Ianao ka tena vady sahazana tolotr'Andriamanitra fa nataoko tsinotsino. Tsisy tokony isaoranao zandriva. Andriamanitra tokony isaoranao e. Matoy ianao mbola velona anao ohatrao zao ny sitrapon'Andriamanitra e. Tena mampetsi-po azy ny valiteninao zany Vero. Tena ianao le vehivavy mendrika. Tena ela niodikodonana fa tsy nahita vehivavy endry tahaka anao. Marina tsy mihoatra lavitra noho ny vangy ny tomba mbidinao ry Vero. Izay riva, andao ny lalana modina sy tsika fodiana fa efa mba te hitanao ihany koa nge Andray Anna kely e. Raha ihany nataonao anarany. Tena tiako zany Vero. Nakena amin'izay. Na raha antsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Satria efa nekeko. Satria efa nekeko. ireto avy no nanomeaina ny tantara. Valerira Zanajatovo no Vero. Sylvain Razavondrafara no Rivadiny. Nirina Lalao Estera no Reniny Rivo. Fitiavana Rasolandrajao no Rainy. Iary Lalan Kristy no Chantal. Ary Joyo Asanadriavo no Rayane. Lohateny tantarantsika teo iny hoe Satria efa nekeko. Tantara izay noforoniny Nirina Lalao Estera moa iny tantarantsika iny, ary nototosain'ny Mpankafy ny Kristy. Lesona roa ary no raisitsika ato anatin'ity fandarana baiboly sy kolontsaina anio ity. Ny lesona iray voalohany indrindra ho an'ny mpivady sy izay nanao fanekena rehetra, ndeha hiazona ilay fanekena, ndeha hiazona ilay fanekena. Tsarotsika etona ilay salamo e. Salamo 5:20, andiny 4, tapany 2. Tsy mivadika amin'ny fianianany na dia maningotra ny tenany aza. Ohatra tsara be ny fiazonany Vero ny fanekeny tao anatiny ny tantara iny. Tsy hoe nanao netany vadiny, fa toa adalany metanan'ondry azy izy, ka na hosoloana ofany tsy tia. Tsy efa nanesika azy hanambady hafa va ireto rafozany, saingy tsy nanaiky izany hatramin'ny farany Vero, fa niazona ny fanekeny. Maro ny olona ankehitriny tsy rony tsy vetiny, dia toy ny mamboly ady, mamorona tsanga tsy amanorana, ho zary fanamarina tena, entina hialana amin'ilay efanekena, ka tsy menatra manitsakitsabady etsy sy eroa. Enao rahavavy, mety vizana angamba ianao, mety reraka ianao no ny amiditra ny vadinao, azy sy Andriamanitra ny ataony any ivelany any. Fa za milaza aminao hoe aza atao ampivonanao, ampivadika anao amin'ny fanekena efa notanterahanao teo anatrehan'Andriamanitra izany. Efa vadinao iny, efa rain-janakao iny, efa vita ireo fombafomba samihafa voasoratra ara-dalàna
teo anatrehan'ny fanjakana ary maika moa fa efa nekena teo anatrehan'ny vavolombelona maro teo anatrehan'ny fiangonana ary Andriamanitra mihitsy no nanaovana izany fanekena izany azony hatramin'ny farany ny fanekenao fa raha mbola izy koa ny farany tsy ho foana ny fanantenanao. Olay oabolana 7 andiny fa 7 fa rehefa lehilahy tokoa vare sary fomba sy tokolontsaina ratsy eo anivon'ny fiarahamonina no hoe rehefa lehilahy dia tsy maintsy maditra vare, rehefa lehilahy dia fomba ny lehilahy ve ny mampirafy, fomba ny lehilahy ve ny tsy maintsy anitsakitsaka ny vadiny. Toa ny rivo teto izay tsy nalazo akory ny ravina ny nanana dia efa sany vadi-panekena sahady nahita ny akanga tsara soratra ka nanary ny akota mahatrano. Zara aza nahita antony ho ny alana tamin'ny zato vady ka ilay tsy manatsiny sy tsy naninona indray no tao nendrikendrehana fa nampirafy ka nolazainy fa tsy zanany indray ity zanany tamin'ny very somatsara na dia efa zary kolontsaina ratsy manimba ny fiarahamonina azy. Zany fomba ny lehilahy zany dia te hitonanao lehilahy mandray an'ity fandarana baiboly sy kolontsaina ity mandosira ny fijangajangana izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia nivelan'ny tena ihany fa ny mpijangajana kosa dia manota miatra amin'ny tenany. Misy karazam-pahotana ilazan'ny tenin'Andriamanitra manokana fa tokony andosirana isan'izany ny fijangajangana. Fa maro anie ny mpanataka toa ny sakaiza ratsy nyity rivo ity tao anatin'ilay tantara izay voalaza hoe Chantal moa ny anarany. Aza potehana ranadao ny tokantranonao, aza simbaina ny fiainanao, meteza anolotra ny fonao an'Andriamanitra ary izy no tena anovanao, anamboatra ny tenanao manontolo, ahafahanao manana finiavana sy fanapahan-kevitra hiala tanteraka ary tsy hiditra kely akory anatin'izany fijangajangana fa nitsakitsahana ny vady andefomandry izany. Fa lesona iray faharoa ankoatran'ilay fiazonana ny fanekena teo dia mba nanahitra loatra ity fitiavany reto rafozana an'ity vinantony. Pitranga ao anatin'ny fiarahamonina ny rafozan-doza sy ny vinanto tsy vanina, ny rafozana sy ny vinanto izay mifankahala sy mifandramatra. Rehefa misy ny tsy mety ataon'ny zanany aza dia ireo rafozana miaro ny zanany mandrakariva satria zanany iny. Teto kosa nefa tsy niaro ary tsy niray petsapetsa tamin'ny ratsy mihitsy ireto ray aman-dreniny rivo fa toa ny andany tamin'ity vinanto vavany. Mampatsiaro ny tantarany Rota sy Naomi ity tantara teto ity. Engane mba hifankaty ny vinanto sy ny rafozana rehetra fa mazana zary fositra manamaloka ny fiaina tokantranony mpivady izay fifanolanana eo amin'ny vinanto sy rafozana izay. Vinanto ianao
tiavany rafozanao ary raisotoany ray aman-dreninao mihitsy izy fa tsy ho rafozana akory azy. Raha tiana ny vady ny rafozana no tsy njovy mandeha. Fa ho anao rafozana maharety fandaharantsika ity ihany koa, aza tao isan'ny ratsy hatrany ilay vinanto. Ka na mety na tsy mety ataony dia sanatriva re dia atao hiangonany rihatra mandrakariva sy ometsy ny lava izato vinantony tena, ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara, fa ny fitiavana manarina fahotana maro hoy ny Petera 1:4-9. Mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara, fa ny fitiavana manarina fahotana maro. Petera 1:4-9. Niniko naverina indroa ny famakiana io teny io satria mamerina indrono mananditranditra. Dia izay ihany koa no entiko mamarana ny teniko tamin'ity androany ity tao anatin'ny fandraisana lesona tamin'ny fandaharana baiboly sy kolontsaina. Mametraka ny mandrapitafa ao aminareo rehetra kosa ny mpankafy ny Kristy. Mankalaza ny faheritaona amin'ity taona ity amin'ny alahady 2 volana May, ny fotoanantsika aza-donoina sady dien'izao baiboly sy kolontsaina mivantana raha sitrapon'Andriamanitra indrindra. Alahady 2 May eny amin'ny institution Martyr Ankasina, tolakandro io baiboly sy kolontsaina mivantana olazaina amintsika miandalana ny andinindininy samihafa. Aza-donoina ny miain'ny tantara baiboly sy kolontsaina ao amin'ny YouTube radio Vaovao Mahasoa, indrindra ho anao izay tsy naharaka tsara. Tahian'Andriamanitra tompoko. baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Atolotry ny Mpankafy Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina.